Tandindondoza ny fahalalahana mahazo vaovao ho an'ny olom-pirenena, voatohitohina ny fahalalahana maneho hevitra, voahitsakitsaka ny demokrasia, mirona makany amin'ny krizy ny firenena, lalàna mifeny serasera, atsaharo ny fandaninam-boletra fa mamono ny olom-pirenena, tompon'antoka izay manao amboletra mandany ny lalàna mampanjaka ny jado. Ny namana Vaombe atao hoe mpanao politika fa miaraka ihany ato anatin'ny serasera dia tezitra mafy tokoa nahita ny zavanitranga satria tsy han'ny mpanao gazety ihany ny hetsika natao teny fa ho an'ny fahalalahana sy ny faneho-kevitra ny Vaombe na ireo Larabearson raha tsika toy izao. Hetsika eto Tsimbazazy dia hetsika tokony atao ary ny mahafinaritra eto dia ampilaminana ny hitondrany ny mpanao gazety azy marihana tsara fa tsy ny an'ny mpanao gazety rereny izy ty fa ny fiarahamoniny firenena koa manahaka zao blogueur, facebooker feno izany isan'ireo mpiserasera zao ny zavatra tena misy io lalàna io efa niata foana tamin'izay fa tokony io tokony karakarain'io amin'izay isika ane samy malala ny tokony ataotsika isika mpiserasera tsy mila tory ny tokony ataotsika intsontsika fa ty le famehezany ty tsy mety izao ne ny tokony olonaony ny mpitondra fanjakana dia tokony alalanao ny rariny sy nitsiny ary indrindraindrindra mangarara rehefa izay ny tokony ho izy tsy misy antony mihitsy tokony ampiady atsika amin'zareo fa rehefa manao kitoto ohatran'izao ry zareo sy feny fangalarana tsy fanodikodinana sy zao le resaka mananasy iny ndray zao no miteraka an'izao fanampenam-bavy zao satria fifantofinjavatra ve maninona no nandehabe le resaka mananasy eo lafo be iny ary ny tompona kosa iny maninona nrehefa mivoaka iny dia terena ny député tsy maintsy hanao session extraordinaire mbola volam-bahoaka ndraiky koa nge zao mbola nkaramatsika mbola nietra lohatsika ndraiky koa mbola laniny eto zao io zay ny le masoreny mahatonga ny olona ohatranay hatrany Tsirabe miakatra resaka mananasy sa izy ty ny vadiny filoham-pirenena ny tena mpibaiko eto zay ve fanontaniana mipetraka ka rehefa zay dia natramin'ny député raha convoquena dia ny volam-bahoaka ihany zany hoe asasarantsika atsembohantsika ihany ndraiky koa mbola lanina amin'ny session extraordinaire io mbola rariny ve zany aminareo raha ny tena izy ane ry zareo reo ane mpiasa atsika ny mpiasa zany tokony mampita foana amin'ny mpampiasa zay isika rehetrarehetra vahoaka malagasy ray manontolo ny mpiasa tokony mampita foana hoe ahoana fomba hitantanany an'io asa zay nakinitsika tamin'ny zareo nefa amin'izao tsy vitany manao salobokomana fa sady manao ampimamba no ambonin'ny zany ndraiky koa ny vadiny filoham-pirenena ny tena mitantana an'ity firenena ity dia zao hatramin'ny député solom-bava-mbahoaka avy miterena anao session extraordinaire dia io lefa teneny foana aloha ary zato kely mba hividiana le manta kely siramamy ery zay makany mitapo mbola mpanjakana ndraiky mbola lasa ao akoatran'ireny akanjona $7000 reny efa vidina automobile vaovao mivoaka avy any amin'ny concessionnaire reny noho izany tsy isy anaiky anito eto fa raha ity ny ampirodana andrajona ary mampianina tsy mifanjakana mananasy rodany mifanjakana mananasy io topoko lasy topoko vavy. Tandindondoza ny fahalalahana mahazo vaovao ho an'ny olom-pirenena, voatohitohina ny fahalalahana maneho hevitra, voahitsakitsaka ny demokrasia, mirona makany amin'ny krizy ny firenena, lalàna mifeny serasera, atsaharo ny fandaninam-boletra fa mamono ny olom-pirenena, tompon'antoka izay manao amboletra mandany ny lalàna mampanjaka ny jado.